ary mampanatenanao afa anisan'ny tanora lasa lavitra indrindra amin'ny fiainana ianao. Arabao ny eo anilanao dia raisy mihitsy ny tanany anisan'ny tanora ho lasa lavitra indrindra ianao. Amen ave. Andray lesona sika androany mahakasika ny hoe manatratra tanjona. Maninona hoe raha hidirana lalindalina ny resaka tena ho atao androany dia zao: inona ny fahavalo tsy atsatsaranao ny tanjonao? Inona hoe ny lohahevitra? Ireo fahavalo, ireo blocage, ireo barrière manakana anao tsy atsatra ny tanjona. Nanontany teo pasteur Julio raha tsy diso fa nanontany izy teo hoe iza manana tanjona. Izy moa le nanontany teo sa i pasteur izy iny? Izy manana tanjona tsakany ny tanana izy. Iza maniry ho tonga any amin'ireny tanjony ireny. Iza ny maniry ho tonga any amin'ny tanjony. Mino aho fa tsy misy aminareo anana tanjona hoe mba homeo sarety Andriamanitra iasako, mba ho lasa mpitarika sarety malaza. Sa izy mba maniry an'izany? Mino aho fa tsy misy anareo anana tanjona hoe hiafara amin'ny fivarotana voanjo. Tsisy manana tanjona nareo reo hoe hiteraka dia tsy hitany rain-janany. Fa manana tanjona daholo ny tanora rehetra ho andreo izay tsy manambady ho vita mariazy ato amin'ity trano be ity. Manana tanjona mahafinaritra daholo hoe ao ny erinany anana vilangeza be mihitsy, ao ny erinany anana fiara maromaro. Alleluia. Mety mbola tsy manana ianao androany, tsy manana fiara. Ohatranay taloha teo amin'ny 19 taona, 15 taona dia latabatra any an-tsena ny mbo fitarika. Reny ny taritina. Hitanareo tamin'izany fotoana zay efa hainareo varotra vary amin'ny nanana sikotoza eny Andravoahangy dia mitondra latabatra. Mitondra ina hoe latabatra be manko. Misy fotoana miovaova ny plasiny satria misy fotoana maraina tsy mivarotra, hariva tsy mivarotra. Dia mitondra latabatra. Ilay latabatra amin'io lavalava ihany. Olona roa mitondra azy indraindray, na ianao rery dia ianao mibaby azy ao anatiny ao, na olona roa dia ianao atao aloha, ny ray eo aoriana. Dia amin'le hitanareo le mitarika azy avy atao aloha iny dia ohatra ny tomobile. Ianao amin'izany mba manofonofo hoe ndray andro any mbola mba hitondra 404 basy. Ary misy aminareo manonofy hitondra 4L fa tsy zay fotsiny no ataon'ny tompo. Any amin'ny tsy takatry ny saina no omen'Andriamanitra anao. Tovy alleluia. Ianareo le manofonofo mitaritarika tomobile ireny aza matahotra. Ho realizen'Andriamanitra ny revirevinao, ny nofonofonao. Izy mino zany izy. Ain'Andriamanitra manatanteraka an'izany. Ka hijeritsika androaniny hoe inona daholo ny olana mety tsy hatateraka an'io tanjonao io, ny visionao, ny nofonofonao. Manana nofonofongeza be ianao. Misy aminareo reo mba maniry ho an'ny Bulgarie, maniry ho an'ny Espagne. Inona moa ny olana amin'izany? Ho tonga any a Dubai sady mitory filazantsara. Za zao vao nisy ny antso aho omaly avy any Allemagne mba alefaso Facebook pasteur hozy izy le fotoana ny tanora rapitsy fa mba maniry mihitsy zay mba anaraka an'izany amin'ny Facebook a. Tsy haiko moa zany na efa mba mety any vela izy? Tsy possible ve? Dia inona ny atao? Ka ataovy lolo eto e. Dia amizay mahazo feo tsara. Alohanareo eto dia akaikaiky n'le baffle. Dia amizay mba mahazo feo. Dia tenenina ry zareo any dia mba Facebook direct amin'ny pasteur tina mety zay. Dia eo nareo mipetraha e. Petraha za mipetrapetraha fa tsy maninona. Dia rehefa lany ny crédit an'iny ampidiritsika. Dia maniry. Dia be da be ny tanora ato amintsika ato nefa lasa any Frantsa dia mitory filazantsara ny Eropa.
ary mba misy aminareo mba maniry an'izany. Misy maniry ijanona eto Madagasikara fa mba hiakatrakatra, misy maniry mba tena tsy hanan-java-mahory, ary eto dia miteny anareo fa tena hafa tokoa ry havan'izany fiainana hoe tsy manan-java-mahory. Tovy aleloia! Efa hitanay ny fahoriana. Za moa tena niaina mafy amin'izany tompoko, tena niaina fijaliana, niaina fiafiana, niaina tao anaty loto, niaina tao anaty avoretrana, niaina tao anaty fahamaimbona, niaina tao anaty tsy fisina. Efa niaina nay ny trosy, niaina nay fafahambaraka. Za efa niaina amin'izany hoe tsy manana afa-tsy pataloha anankiray, pataloha veloro. Tadidiko tsara amin'izao ohatrany tsisy pataloha veloro tsony. Pataloha veloro ray izay dia amin'le efa lany le atao amin'ny lohalika, efa kokakoka, dia atao amin'ny fitombenana, dia ino no sasana amin'ny alina, dia anaovana rehefa andeha hianatra. Dia misy fotoana efa tena malemy, ary dia indray andro tokoa dia niara-tataka le teto sy le tato, niara-tataka. Tena fahantrana. Za natao batisa asa izy iny tamin'ny taona firy, natao batisa tany anaty ranobe, nindrana pataloha tany amin'ny olona mba ome pataloha fa tsy manana pataloha ivoahana ao anaty rano. Dia nisy rahalahako anankiray izay mba nanome anahy pataloha mba nindramina vita batisa. Raha izay ny fahantrana fijaliana efa tapitra ny lalovanay. Dia amin'izao ndray anefa ny ahy tsisy zavatra mahory zany. Tavy aleluia! Tsisy zavatra mampijaly. Raha zavatra ananan'ny olona mba hanananao ihany. Dia raha ampitahaiko ireo fiainana anankiroa ireo, dia zao ny safidiko. Aleo ihany ranga le miadana, aleo ihany le tsy manan-java-mahory, aleo ihany le sambatra. Ho tanteraka aminao zany amin'ny anara-maherin'i Jesosy. Ka hiala raha ao anatina zavatra manahirana ny ray aman-dreninao, ao anaty olana mafy ny ray aman-dreninao, ao anaty problema sarotry na remenakavy. Raha haina Andriamanitra nanalanay tao anatin'izany toerana izany, dia vita an'Andriamanitra koa hampiakatra anao any amin'ny toerana tsy takatry ny saina. Amen na sa tsy amen? Teneniny eo anilanao, zao fiainanao zao ny mbola misy hojerena noho ny andry pastera hoe nareo zao tsy mbola miaina amin'izany zavatra niainana izany, fa nareo zao mbola misy hojerena. Fa raha hain'Andriamanitra nampiakatra anay avy any anaty lavaka sy fotaka, dia vita an'Andriamanitra mampiakatra anao any amin'ny faratapony ihany koa. Ary ho atoroko anao zany lalan'izany androany, ho atoroko anao hoe inona daholo ny mety olana tsy hatratsaranao ny tanjona. Inona hoe le fanontaniana? Reto fo misy zavatra vitsivitsy miazakazaka tsika. Ndao maka tenin'Andriamanitra atao amin'ny Samuel voalohany toko 7:10. Fiainana tanora anankiray, tanora zazalahy anankiray, tsy iza akory fa i Davida kely. Efa hainareo ihany fa version hafa mihitsy ity version androany ity. Samuel voalohany toko 7:10, andininy 7:10, andininy 7:10. Manao hoe ary hoy Jese rain'i Davida tamin'ny Davida zanany, ento ity lango eraky ny efa ity sy ireto mofolo ireto ho an'ny rahalahinao, ka dia tery faingana ho any atoby ho any amin'ny rahalahinao, ary ento ho an'ny mpifiarivony ireto fromazy didiny 10 ireto, dia izaho na tsara ihany ny rahalahinao na manao ahoana, ary hitondray izay ahafantarako ny toeny aho. Ary Saoly sy izy 3 lahy mba amin'ny lehilahin'ny Israely rehetra dia teo amin'ny lohasahan'ny elahy niady tamin'ny Filistina. Dia ny fomaraina koa Davida ka namela ny ondry no tandreman'ny olona, ary naka ny entany izy ka lasa nandeha araky ny nandidiny Jese azy.
Ary tonga teo amin'ny sehatra sarety izy, ary ny tokony miaramila, tokony miaramila zay efa ivoaka ilahatra, dia nanakora iady tamin'izany. Fa ny Israely sy ny Filistina efa nilahatra iady ka nifanarika ny miaramila. Ary Davida namela ny entany teo an-tanan'ny mpiambinetana, dia niazakazaka nakeny amin'ny laharan'ny miaramila, ary tonga ka nanontany amin'ny toetsin'ny ralany. Amen. Atreo aloha, inona no atao mba hatonga anao ahatratra ny tanjona, hatonga anao tsy ho voasakana, hatonga anao ho tonga any amin'ny tanjona zay irinao, ary hatonga anao na inona olana, na inona barrière, dia ho voadinganao avokoa zany rehetrarehetra zany. Amen. Inona ny fahavalon'ny tanjonao? Izy ny mandray noty, atsangany hoe ny tanan'izay mandray noty, dia raiso tsy rairay avy mihitsy ny zavatra zay horesahako eto, mba hafahanao ho tonga any amin'ny tanjona, hafahanao tsy voasakana mihitsy. Dia voalohany, tsy manilika andraikitsy. Soraty eo amin'ny kahianao zay, isa mandray andraikitsy, vonona andray andraikitsy. Hoy ny voalazan'ny Baiboly eto amin'ny 7:7 manao hoe, ary hoy Jese tamin'ny Davida zanany, ento ity lango ity, eran'ny efa ity, sy reto mofo 10 ireto ho any amin'ny rahalahinao, ka dia tery faingana ho any atoby ho any amin'ny rahalahinao, ary ento ho an'ny fiarivo reto fromazy didiny 10 ireto, dia izahao na tsara ihany ny rahalahinao, na manahoana na manahoana, ary itondray izay ahafantarako ny toetsy ny ady. Halleluja. Tsy mora ny mission nampanaovina ny Davida teto, satria nirahana izy, nirahany rainy, tsy vidy mofo, nirahana tsy andeha hividy loka, tsy ahandro vary, fa ho any anaty ady. Ho aiza hoe azafady? Ho any anaty ady, ho any anatina miaramila, hifanandrina amina fahavalo, andeha anaty sakafo, any amin'ny ralany, any anaty ady. Tsy mora izany, ary mission sarotra, hiraka manahirana, mandehany anao ry Davida, eto reto sakafo reto, jereo ny rahalahinao any anatin'ny ady any, na manahoana na manahoana, dia omeo azy reto mofo reto, dia ity fromazy ity ihany koa omeo ho an'ny mpifia arivo, dia hitondranko Saoly, handehany anao jereo ny rahalahinao. Inona ny problème? Tsy ahafahan'ny tanora mandeha lavitra. Ny problème tsy ahafahan'ny tanora mandeha lavitra, rahalahy sy anabavy ny tanora malala, dia mifanilika andraikitsy. Mifanilika andraikitsy. Raha vao mafimafy ny ady, mafimafy ny olana, mafimafy ny zavatra nirahana, dia mitady olona, maninona raha ataony raha ihanina, maninona raha ihanina aloha irahana, andana aloha ihanina irahana, andana ataovy ataony ihanina. Tena erreur fondamentale, adosoana tanteraka, ary tsy afahanao ho tonga any amin'ny tanjona no eritreretinao ny faniliana andraikitsy. Io no erreurana olona maro, tanora maro, mitady tany malemy hanorena mpangady. Ny fitenin'ny Taolo fahendrena malagasy dia hoy izy, mandehana dia eny malaina, fa rehefa mazoto tsy afaka intsony.
hitanareo raha maniry ianao andray andraikitsy agoavana eto amin'ny firenena, maniry ianao ho lasa patron. Ny anarana patron tompoko, ny atao hoe patron dia tsy anarana fa andraikitsy. Ny anarana président tsy anarana fa inona? Andraikitsy. Antany anareo mora sasarotra ny asan'ny Rajoelina. Sarotra. Mila mahataty eo Facebook, mila mandingana ny fahavalo, mila mitady ny fomba rehetra. Tsy mora ny andraikitsy ny olona goavana, fa mitaky andraikitsy. Fa ny olona zatra tsy mandray andraikitsy, zatra tsy mandray andraikitsy, dia ho sahirana ho alokely ao, ho sahirana ho alokely ao, ho rava ho alokely ao, ho botika ho alokely ao, rehefa zatra manina hoe tsy mandray andraikitsy. Dia ny mbola tanora ao anatin'izao fatanorana izao, ao anatin'ny tokantrano, any am-pianarana, any am-piasana, mizara miatrika zavatra mafy. Tovy amainina mafy zany. Mizara manatrika inona hoe zavatra mafy. Aza mitady tany malemy andrena mpangady, fa ny olana anisan'ny tsy atratraran'ny tanora ny vision, dia izy miala andraikitsy. Mitady fomba hoe aiza indray ny alako pa, aiza indray ny alako zigla, hialatsy indray a, hialatsy indray. Raha vao zatra miala andraikitsy alava ianao, tsy possible tratran'ny tanjonao. Davida vao nirahany, ndana eto reto mofo reto any rahalahinao, ndana ianao makany anatin'ny ady, ndana jereo ny toetry ny ady any na manahoana na manahoana. Izy tsy miaramila, izy tsy mitsinina, fa nametrahana mission sarotra. Fa izao no nafinaritra, tsy nandaha andraikitsy Davida, ndraisiny ny andraikitsy. Ary tamin'ny fandehanany tany no namaritra ny anjara voatendry ho azy. Ataovy aleluia! Ny nandehanany tany namaritra n'ina hoe ny anjara inona hoe voatendry ho azy. Talohan'ny fotoana io, antany anareo talohan'ny fotoana io, fantatry ny olona Davida sa tsy fantatry ny olona? Nalazy Davida sa tsy nalazy? Nisy nalalasa ny tsisy nalalazy? Iza ny nalalan'izay Davida any? Inona ny asan'ny Davida talohany io? Mpiandrondro. Iza ny malala zay mpiandrondro? Antany anao iza ny mpiandrondronareo any ambanivohitra reo any? Izy tsisy malala mpiandrondronao any, ary ohatrany tantaran'i Davida tsisy nalala azy. Fa izy nanaiky, tsy nanda, na dia sarotra aza ny andraikitsy nametrahana azy, vonona tsy amboadidy anatanteraka. Ataovy aleluia! Na manahirana azy anatanteraka tao ambadika izay. Nanomboka fantatry Davida, nanomboka fantatry Davida. Ataovy aleluia! Tsisy nalalany Davida, fa rehefa nitsangana teo anoloan'ny Goliaty izy, nanomboka nanontany olona, fa izy boakely io, fa izy boakely io, ohatrany manao sorta kely, io ve niady any Goliaty? Fa izy io, dia oza zaza, iza moa ny anaran'izy teo? Ohatrany hoe Ertina Davidson zany za izy teo. Tavy aleluia! Fantatrareo moa ny anarako hoe misy hoe Davida? Raha ndiary malala iza ny anarako? Ertina izy? Iza ny malala fa mety mba zay indray zao no Davida kely atao amin'ny tanàna. Tavy aleluia! Orakoraka mafy zany. Iza hono ny anarany? Davida zany hono. Zany io ve dia aresan'ny Goliaty, fa inona koa ny alehan'ilay io? Nadaboko Davida indray mandeha Goliaty, nanomboka teo nisandratry Davida, nisandratry Davida. Tavy aleluia! Raha nandaha andraikitsy izy, ka tsy nanaky ny iraka nampanaoviny dadany azy, raha tsy nanaky ny andray andraikitsy, tonga tany amin'ny anjara voatendry izy sa tsy tonga? Tonga sa tsy tonga? Ry tanora isany teboka voalohany, tandremo miala andraikitsy rehefa sarotra ny asa. Matoa misy zavatra napetraka eo anoloanao ho ataonao, aza ilika amin'ny hafa. Fa ny faniliana andraikitsy no fahavalo
ny anjara voatendry. Inona hoe ny fahavalo ny anjara voatendry? Tsy ho tonga any amin'ny tanjonao ianao raha zatra maninona lava. Raha zatra maninona lava na ao atokantrano. Indraindray ianao maromaro mpiray-tampo nareo ao. Maromaro mpiray-tampo dia zatra mifanjana. Tananay mata fa za foana ve? Tana foana za foana ve? Na ianao foana azy mizara mandray andraikitra. Dia ny zokonao avelao eo, ny zandrinao tsy mety manao avelao eo, mpiray-tampo aminao avelao eo. Fa raha ianao foana ny manao azy, ndana tanterao fa io ny lalana mitondra anao any amin'ny anjara voatendry. Io ny lalana mitondra anao any amin'ny misy anjara voatendry anao. Io andraikitra sarotra io. Ataovy aleloia raha resy lahatra amin'izany ianao. Ny anay zany e, za ny pastera Heritena Randriana Malala, nanomboka hatramin'ny fahazazana hatramin'ny fahatanorana. Za lazaiko anareo 10 taona dia efa nitaizany zanako rehetra. Za ny mahandro sakafon'ireo isan'andro, za ny manadio an'ireo. Ny dadanay sy mamanay mivarotra any an-tsena, miady mafy amin'ny fiainana any, za no mikarakara ao an-trano. 10 taona dia efa nandray andraikitra. Any ka efa zatra nandray andraikitra tamin'ny mbola kely. Amin'izao fotoana izao ninona sarotry ny andraikitra voadinga antsika foana. Taovy aleloia. Ny olona zatra tsy mandray andraikitra fa manilika lava, ndana ataovy itsy, tady olona foana, ndana ataovy itsy. Sahirana ianao aloha kely eo, sahirana ianao aoriana kely eo. Dia ny zao soyez responsable. Amen. Soyez responsable. Meteza ho tompon'andraikitra. Taovy horakoraka mafy raha resy lahatra amin'izany ianao. Zay ny voalohany. Halleloia. Faharoa, ozy ny voalazan'ny Baiboly eo amin'ny andininy 2:20. Ary Davida namela ny entany teo an-tanan'ny mpiambina entana. Vakiko aloha ery amin'ny andininy andininy 20. Dia ny fo maraina koa Davida ka namela ny ondriny ho tandreman'ny olona. Ary nakanetana izy ka lasa nandeha araky nandidiny Jese ray miazy. Halleloia. Ozy ny voalazan'ny Baiboly eto hoe ny fo maraina koa Davida. Nanina hoe ny fo maraina. Andininy 2:20. Ary Davida namela ny entany teo tanan'ny mpiambiny dia niazakazaka. Nanina hoe nakeny amin'ny laharany miaramila ary tonga ka nanontany ny amin'ny toetra ny ralahany. Ery amin'ny andininy 20. Ary no niainga ilay Filistina ka nanatony tsenan'i Davida dia nandroso faingana Davida. Nanina hoe ka niazakazaka ho eo amin'ny laharany miaramila itsena ilay Filistina. Nanina izy? Niazakazaka ho eo amin'inona laharany miaramila itsena ilay inona Filistina. Andininy 2:20. Dia niazakazaka Davida. Naninona tsara zava-dehibe? Niazakazaka Davida ka nitsangana teo anilan'ilay Filistina. Dia nalainy ny sabatry le io ka notsoahany tamin'ny tranony. Dia namonony azy sy nanapahanyinona ny lohany. Asivotehaka mafy rahalasina ba. Inona ny zavatra remarike atsika amin'ny toetrany Davida amin'ny tenin'Andriamanitra vitsivitsy mivakiko ireo? Naninona foana izy rehefa mandray andraikitra? Naninona foana teneny mafy? Avereny mafy naninona foana? Davida rahalasina vavy ry tanora dia tsy tanora mitare jetra zany. Rehefa nirahany raina izy, ndany ianao makany amin'ny rahalahanao. Dia ozy ny voalazan'ny Baiboly amin'ny 20, ny fo manao an'izy ny fo maraina.
tsy tamin'ny 7 maraina, tsy nandeha atoandro, fananinna ny fo maraina, efa tena midimy zao, tara amin'ny 4 mila miainga amin'izay aho, efa lera andeha amin'izay aho, andeha mila miainga amin'izay aho, ny fo maraina. Rehefa tonga teo amin'le toerana izy, andeha analitra an'le sakafony ralahany, dia voalaza amin'ny baiboly fananinna izy miazakazaka. Davida anisan'ny olona tsy mitarery ety. Davida anisan'ny olona tsy mandeha moramora zany, fa rehefa manao zavatra dinamika, ataovy aleloia, miazakazaka, matanjaka, manao zavatra aingana, manao zavatra amin'ny fony rehetra. Ataovy aleloia mafy raha resy lata amin'izany ianao. Azakazaka. Zany na tonga amin'ny Paoly ny teniny ray andro, Korintana 1:7. Hoy ny tenin'ny Paoly manao hoe miazakazaka ozy izy ka tsy tomy maninona manao kitoto. Ny mpiazakazaka amin'izao fiainana zao izy dia miazakazaka, nefa firy mahazo loka, raha ihany mahazo loka. Miazakaza toy izany mba hanina ozy izy azahoanareo. Izy maniry azony loka atsangano an-tanana, izy maniry azo valosoa, izy maniry atatra ny tanjona atsangano tanana. Dia ieno zao ny valosoa, ny tanjona, ny kopy tsy natao ho an'ny olona mitavozavozy, tsy natao ho an'ny olona mitaredety, fa natao ho an'ny olona manao ana miazakazaka. Raha malala Yesory malemilemy io, Yesory malemilemy io raha nabavy tanora kely isany. Yesory io mila dinamika ianao, matanjaka ianao, miazakazaka ianao. Rehefa manao zavatra mila akselerena, mila miazakazaka rehefa manao zavatra, fa tsy mahazo mitavozavozy. Ataovy ao an-tsaina fa io tanjonao io nofinofinao io tsy hainao rery mieritreritra tratran'io, be da be mandrombaka an'io. Ary io ny voalazan'i Jesosy hoe hatramin'ny andron'ny Jaona ny nakaty dia maninona rombana ninona fanjakan'ny lanitra ary ny mpandrombaka maninona makazinkely rombana io kopy, io zavatra eritreretinao io tsy hainao rery ny mieritreritra an'io, fa mieritreritra ny rombaka an'io daholo ny olona rehetra. Fa saingy zao ny fahafiry ihany ny mahazo an'io, ny fahafiry ny mahazo an'io tsy ny olona rehetra, fa ny fahafiry hoe voalohany. Taovy aleloia mafy zany. Miazakazaka, tenen'ny ao anilanao miazakazaka hoe eo ny zavatra tiako tsindrina. Eto ny zavatra mila tandremana. Rehefa miazakazaka ianao dia tsy miazakazaka fotsiny, fa mila fatarinao ny olana rehetrarehetra tsy ahafahanao miazakazaka. Halleluja. Mila fatarinao. Eo manko misy zavatra anankiray resako anareo zao ty, iresaka momba ny namana, momba ninona hoe namana. Momba ny resaka fiainam-pitiavana, fiaina-tokantrano. Any amin'ny Korintiana 1:4 moa zany misy hoe aza manaiky ho fitahana ianareo fa ny fikambanana ny ratsy manimba ninona fitondran-tena. Korintiana 1:5-10, 7. Aza manaiky ho fitahana ianareo fa ny fikambanana amin'ny ratsy dia maninona manimba ny fitondran-tena
ianao zany miazakazaka ianao tsara ny fanazavako. Rehefa miazakazaka ianao, miazakazaka ianao, anatratra ny tanjony. Ary be da be mihitsy sy ny miazakazaka fa tsy tonga any amin'ny tanjona eritreretiny. Aiza ny olana? Atao amin'ny namana, atao amin'ny namana. Nantaniny anabavy anankiray zay andray andro, pastera, fahotana ve manambady olona tsy mivavaka? Dia ozy amantsy azy tsotra be, tsy fahotana ka, tsy fahotana. Ndray andro nantanina rahalahy anankiray, fahotana ve pastera manambady jentilisy? Tsotra ny valiny, tsy fahotana. Teneniny eo anilanao, tsy fahotana hoe. Alleluia. Ahoana hoe tsy fahotana? Nantanina vehivavy anankiray zay andray andro, pastera, ilay ankizy lahy miaraka amiko any mampitena tiako e, zanak'olona mpamanakarena be mihitsy izy a, manakarena. Fa ny olana kely fotsiny pastera, fokasy gara kely izy indraindray rehefa marary ny lohany, fokasy gara kely izy rehefa marary andoha izy vao mifoka hony. Tendrandray koa izy efa nandray drogue kely koa izy, dia mety fahotana ve pastera raha iny ny alaiky vady? Dia ozy tsy fahotana. Teneniny eo anilanao, tsy fahotana hoe. Na olona tsy mivavaka ny alainao vady tsy manota ianao. Raha olona misolo toka no alainao vady tsy manota ianao. Raha olona mifoka rongony no alainao vady tsy manota ianao. Raha olona efa manambady niteraka any ambadika any ka mbola ampiakajanao vadiny ray no aka vady ianao, tsy manota ianao. Fa saingy zao fotsiny tsy afaka miazakazaka ianao. Maninona hoe azavady? Tsy afaka miazakazaka. Ny fanompona ny tompo miazakazaka, ny ady miazakazaka, ny fiainana miazakazaka. Ianao hoe tsy mbola variana mitondra mambavaka, ny an'ny olona efa zavakafa mihitsy ny nentina mambavaka. Tompo, ho vita ny vilanay mivady ato, ho vita ho azo ny 4-4 ranay. Ianao hoe tsy mbola variana. Tompo, ho vai Gérard, aza vela mifoka rongony tsony izy. Tompo, ho vai ny vadiko. Ny olona efa lasa lavitra, ianao ato mbola mitolona mivadinao. Ianao tsy manota fa taraiky. Maninona hoe azavady? Ny olona efa mieritreritra, miomana ho any andafy, miomana hirotsaka député, miomana manangana orinasa. Ianao mbola variana tsy fandamina amin'ny rafozana. Azafady ry mama, izany namielaka anatay maina voalohany, avy mifoka rongony avy any izy, dia nasiany a. Ny olona rehefa manangana orinasa, ianao ato mbola mandamina ny piamaina sy ny daka sy ny kotondry. Miazakazaka amin'ny fiainana, azakazaka ny ady. Ianao ato misy miazona, mila fatariny. Inona ny zavatra tsy afanao miazakazaka? Nafahany Davida nandray ny fandreseny, nandrombaka ny fandreseny teo anoloan'ny Goliaty, nitsindriny ny baiboly fa maninona foana izy. Zavatra ataony rehetra miazakazaka. Orakoraka aleloia mafy zany. Hitanareo secret pastery tiana, matonga amin'ny fiangonana vaoniloko tsy voasakany zany. Be da be mihitsy ny pastera any ivelany any mametsa-panontaniana mba home ositra mo pastera, satria ny fiheverany fa rehefa mena ositra fametsa-tanana izy dia tafavoaka ihany koa. Inona mo pastera ny secret? Secret ny pastera tena fantatrao, tsisy miazona ny tongony, tsisy miazona ny tanany, tsisy miazona ny vatany, fa izy tonga dia mikrosy izy, miazakazaka. Tavy aleluia. Tsy voafatopatotra na inona zany, tsy voafatopatotra na inona. Manina hoe ny olana atsika le dia zao hoe zosady ianao dia mitady amato tena. Misy ankizy vavy 17 taona zay, andray 20 taona izy, nanantona sady nitomany, pastera
fa inona ho an'ny olana rano eto mambavaka paster tsy avela mamanay manao sipa inona ro atirandriamata fa firy taona ho azy efa fiany valo ambe folo taona amin'ny novambra paster fa tsy avela mamanay manao sipa paster tsy fatany akory ny zavatra teneny ny tiano tenenina zany hoe tsy avela mamanay afatotra ny tongotro efa mba misy nitady amatotra ny tongotro hoe tsy ava zany ny problemany olona sasany mitaditady amatorana ny tongony mila fatarina ary eo raha miresaka tokantrano aho fiainam-panambadiana sy fiainam-pitiavana io lalana tsy maintsy izorana io tovy aleloia za dia mirary ny tanora rehetra atao fiangonana ho vita mariazy daholo amin'ny anarany Jesosy anana tokantrano ara-dalàna daholo tovy aleloia ary rehefa atao mariazy nareo dia eto amin'ity pilipilitry ity nareo no atao mariazy ary anana ny ho avy mamirapiratra be mihitsy amen ary za dia teneko fomba ofisialy raha mbola zanaka atao fiangonana tanao anampy anao mihitsy zay amin'ny mariazinao zay mba mety ho vitanay ataovy amen za zao a eny amin'ny temple de la foi efa nangana trano salle de mariage eny tsika zany hoe salle ngeza be mihitsy ary nareo ohatra ny faly be daholo tena faly be mihitsy nareo alleloia manamboatra salle mariage eny dia misy eo amin'le terrain eo koa dia azo anaovana daholo rehefa misakafo ny olona dia misafidy izy na eo amin'ny terrain dia asiana elo na eo amin'le salle ombonirianao dia ao ny anaovana ny lanonana raha mbola zanaka ity fiangonana ity tsy manofatrano manao an'izany fa tonga dia milamina mihitsy amen ao ariana kely ao anokana tomobile anankiray spécial atao tête de cortège ho an'ny ankizy faly be nareo zany dia efa hividy anina zao vilibakolo tsara tarereny anaovana sakafo rehetrarehetra gratuit daholo amen kanefa ho iaho aza maiky amin'izany ary ta tsisy orakoraka semaine tso ho iaho hoe aza manina hoe aza maiky amin'izany tsy hoe mahenao an'izany dia teny amin'ny dada sinena ariva hoe anavady dada sinena efa isy antoka daholo ny anana aza maiky amin'izany fataro tsara ny lalakombana fataro tsara ny lalakizorana amen mba fantatrareo amin'ny fiainana dia misy ny atao hoe fandriky misy ninona hoe zavady misy ny atao hoe fandriky amin'ny fiainana mamandrika ny devoly nitoroteny nitoriako tatambadika tato androany dia hoe hoy Jehova hoe tsisy maharombaka zay eo am-pelantanako ianao io tsy ho azo ny devoly rombana mandrakizay zany tsy azo ny devoly rombana am-pelantanan'Andriamanitra eo am-pelantanan' Jesosy ianao fa inona ny afetseny Satana mba tsy hatongavanao any amin'ny tanjony hitany devoly ianao fa miazakazaka dia hiazakazaka ohatra ny Davida dia ho diadavy ny fomba rehetrarehetra amandriana anao mamelatra fandrika ny devoly mamelatra fandrika ny devoly ny tanjonao tsy maintsy ho tratranao fa tady ity fa ny devoly tsy faly inona ny ataony any amin'ny faharoa amby roapolo taona anao any anao vao tokony hanambady
na fahatelo amby roapolo taona anao na fahadimy amby roapolo taona anao, poziny devoly aty fa fito amby folo taona anao, aty fa firy hoe fa enina amby folo taona anao, jereny olona mampiaraka daholo, jereny olona mifakady tamin'ny Saint Valentin teo, onjononjonao samy rery, ianao ange mampalahelo e, jereny olona amin'ny Saint Valentin reny, ndry nefa mba tsara tarekely any manino fandrika any anaran'izany, ary amatora ny devoly anao tsy andeha lavitra, tsy andeha lavitra. Zany no mahatonga na miteny aminao eto, fatary tsara ny tanjony, hoaizy ianao io, inona ny ataonao io, roviny ianao ny atao mariazy, raha eritreretinao fa ny amin'ny faharoa amby roapolo taona ianao ny atao mariazy, telo amby roapolo taona ny atao mariazy, dia aza miresadresaka lehilahy mihitsy, ary aza miresadresaka vehivavy zany, mamatotra anao zany, mamatotra anao tsy andeha lavitra zany, maninona hoe zany azavady, classe de première, vo afaka baka tonga de maky, afaka baka an'izay ary dada sy mijery ny namako rehetra, ohatrany mananonanona dolodolo, mijery ny namany any Akatso, mampiaraka netsy, mampiaraka ry namana ry amin'ny université, netsy mifampitatana, de iny koa ianao fa maky ifamatotra, raha vo mifamatotra ianao tadidio, fa raha vo mifamatotra ianao de tsy afaka manderery, ianao de hiazakazaka nefa tsy efa misy mifamatotra aminao, de ozy izy le mifamatotra aminao, hoaiza maka hoaiza, aninona efa mifamatotra, hoaiza hoa, sasatry ny mamaolana, sasatry ny mamaolana, indika an'izay ajanony aloha ny programa tsy mamaka rehetra, tsatsaro ny tanjonao raha latsaina mafy, vitao ny programanao, ataovy aleloia mafy, aza maika ifamatotra fa tsy afaka miazakazaka. Antanina ny tanora sasany, rovina ny atao mariazy, mariazy nakary pastera, mariazy nakary mba miarakaraka fotsiny le mba mariazy, fa inona zany adalanao sy avendranany zany, avendranana ny anaran'izany, inona hoe ny anaran'izany, maninona ny mandoto passeport, tsisy tanjona anambady, tsisy tanjona anao mariazy, tsisy tanjona anao iny, avy alala zany mety any amin'ny 2030 angamba zany passeport, androantsika 2022 any amin'ny 2030 ny atao mariazy, mbola misy 4 taona zany, ao anatin'ny 20 taona zany, io nifonao maintimainty io ranabavy efa bangy ianao amin'izany, efa mialy reo anankiroa reo amin'izany, ary raha mbola teo manja efa manao solonify, ny zava-doza ho anao nefa amin'izany de zao, tsy fantatrao tsony ny fiovan'ny toetran'io lehilahy io, tsy fantatrao io lehilahy io mety ahitany akanga tsara tsoratra de maninona de maty passeport ianao, maninona ny mamaty tena nefa hiazakazaka, maninona ny mamaty tena nefa te hiazakazaka, ianao te hiazakazaka, anatratra vision, anatratra tanjona, nefa ny tongotra ao afatotsy ny olona tsy tratranao sa tsy tratranao ny tanjona. Zany ny ananarako ny tanora, aza mifaninana amin'ny adalana, aza mifaninana amin'ny zavatra tsisy dikany, zavatra misy dikany ifaninanana, tovy aleloia, zavatra misy lanjany ifaninanana, zavatra manahoana hoe zany ifaninanana, fianarana ifaninanana, asa ifaninanana, fandraisana ny raikitra ifaninanana, zavatra tsara ifaninanana, aza mifaninana ny hoe olona tsy eritreritra zay anambady akory, fa mahita ny olona tsy mampiaraka, ny ankizy tsy mampiaraka, ny tsy miarakaraka, de mba iny koa fa hiaraka.
avendranana ny anarany reny. Inona hoe zafady? Ary ny zanaka ty fiangonana ty raha miana zao toroteny paster tian'izao anao olona marani-tsaina sy mana-tsaina daholo. Tovy alleluia. Aza miraharaha zay fihetsiky ny ankizy any, aza miraharaha zay toetrany any, aza miraharaha zay zavatra iazakazahany any, te hiaraka amin'ny tsy hanambady nisy avelao izy andeha any. Mety sady mizester izy eo milondry eo miaraka amin'ny any zay tena te avelao izy hitsangatsanga lela any fa midona amin'ny poto izy eo lokely eo. Izy menjera sendray any amin'ny roa am'roapolo taona any efa ao anaty tomobile hoe pipi. Tovy alleluia. Izy amin'io miaraka amin'ny pataloha jean tatatataka karazana lehilahy azonay bogosy mizesterizy fa manana lehilahy maromaro manana vehivavy ndana hoe tsofoky rano toy izy ny azakazaka, toy izy ny azakazaka. Aleo izy andeha miaraka amin'ny pataloha jean mitataka, ny anao fahamasinana tazovo tsara, zipo lava tazomy tsara, fitondran-tena amboary tsara. Fa amin'ny fotoana amin'izay izy milahatra ary amin'ny dokotera fa nanalazaza dia tsy afaka le zazakely dia marary eo mitramonjanany misy cancer. Amin'ny fotoana izy milahatra tsy hanao sy hanao divorce. Amin'ny fotoana izy manomboka verevitra satria miapotika ny fiainany, miamenjera izy miamenjera. Zanak'Andriamanitra indray miamiakatra. Tovy alleluia. Jerevo ny fandriky miazakazaha ary aza manaky ho afatotry ny asana devoly mba manana fahiratatsaina. Rovina anao tamin'ny mariazy afaka 5 taona raha nabavy fa izany nametoky anao mba fantatrao hoe ny conjugaison ny verbe manapotika olona maro sy tanora maro eto ambonin'ny tany. Mba fantatrao hoe ny verbe tena manapotika olona tsy ny verbe mourir fa ny verbe aimer au temps présent, je t'aime. Inona hoe le verbe manapotika tanora maro? Tsy ny verbe mourir, tsy ny verbe mourir fa verbe inona hoe aimer au temps, verbe aimer au temps présent, je t'aime, I love you, moi aussi. Io no ny verbe manimba tanora indrindra, manapotika tanora maro indrindra, mahatonga tanora maro mamono tena, mahatonga tanora maro mamoy fo. Verbe inona? Verbe aimer au temps présent conjugué kely azafady je t'aime. Karaha maheno an'izany ianao misy miteny an'izany dia aoky mailo zay le fandriky dady zay le fandriky paster. Karaha vao misy miteny je t'aime somary mitsiky kely enao aza maika miteny moi aussi. Zay le verset mampidi 12, zay le verbe mampidi 12. Verbe manino hoe tsika indraindray mitsikitsiky zany nefa latsaka ao anaty fandriky, latsaka ao anaty lavaka. Miainga amin'ny je t'aime mefara midaka sy totondry, miainga amin'ny je t'aime mefara amin'ny tsy mifampiteny. Ary le nanao je t'aime manao io no lasa fahavalonao voalohany indrindra eto ambonin'ny tany. Lasa inona hoe fahavalony voalohany eto ambonin'ny tany. Fataro tsara ny lalana. Inona ny fandriky? Firy taona zao
rovina no anambady fa azakazaka ny lalana. Ary zay natonga ny Baiboly nilaza fa ny fikambanana amin'ny ratsy manimba n'inona rehefa miaraka amin'ny namany ratsy na lehilahy na vehivavy ianao ho simba ny fiainanao. Mazava sa tsy mazava zay? Manaraka atao amin'ny tozatsika ny famakiana ny teny Samuel voalohany 7:10 ovakitsika eto amin'ny andininy faraka amin'ny 30. Ary no nirehan'ny olona ny teny izay nataony Davida dia nambarany tamin'ny Saoly ka dia naniraka naka azy izy. Ary hoy Davida tamin'ny Saoly, aoka tsy ho ketraka amin'le io ny fon'ny olona fa ny mpanomponao andeha hiady amin'ny Filistina io. Amen. Fa hoy Saoly tamin'ny Davida, tsy toa anao ny andeha hiady amin'ny Filistina satria mbola zaza ianao, fa izy efa mpiady hatramin'izay ny ainany. Fa hoy Davida tamin'ny Saoly mpanjaka, ny mpanomponao ny andro ny ondron-drainy ary nisy leona sibera tonga tao ka nalaza ny zanak'ondry teo amin'ny ondry dia nanenjika azy aho ka namely azy ary azoko teny ambava n'le zanak'ondry ary noho ny andramatra izy dia no azonoko tamin'ny sominy ary nasiko ka matoko. Ny leona sy ny bera samy novonoin'ny mpanomponao ary Filistina tsy mifora io dia ho anankiray amin'ireny satria niaika ny miaramila an'Andriamanitra velona. Asiviteka mafiza. Oabolana 7:10. Oabolana 7:10. Andininy 5:10. Andininy 5:10 manao hoe ny akamona masondry atory ary mosarena ny olona malaina. Oabolana 7:10. Andininy 5:4. Ny fanahany kamo maniry fa tsy mba mahazo fa ny fanahy mazoto ho atavezina. Halleluja. Ny resaka fandraisana andraikitra teo hoe Davida dia olona mandray andraikitra ary tsy manilika andraikitra ary manina hoe fa nasarotra namora dia miroso foana Davida ary vonona andray andraikitra. Fa Davida ihany koa tsy vitany hoe mandray andraikitra fotsiny fa nanana fahazotona. Nanana inona hoe zavady? Olona mazoto. Teneniny eo anilana olona mazoto Davida hoe anisan'ny fahavalo tsy atatsaranao ny visionanao na ny nofinofonao ny akamona. Ozy ny voalaza ny oabolana vakitsika teo hoe hoy izy ato amin'ny 7:10 ny fanahany kamo maniry fa tsy mba maninona tsy mba mahazo fa ny fanahy mazoto atao inona ho atavezina. Ny akamona raha latsy anabavy ry tanora no anisany manakana ny tanora
tsy atratsara ny vision na ny nofinofina ny tanjony. Samy hafa ny hoe vonona ny ray andraikitsy sy ny olona kamo. Inona ny akamona? Ny akamona dia zao: sady tsy mandray andraikitsy le olona, noho izy zany hoe kamo. Tokony fo maraina amin'ny efatra izy, amin'ny fito izy vao mifo. Amin'ny fito izy vao mifo. Amin'ny ataondro izy tokony hanao zavatra, miverina matory. Akamona ny anaran'izany. Ary ny olona kamo dia maniry fa tsy mba mety mahazo. Izany no ampaherezako tsara ho an'ireo tanora efa vonona ny anambady 13 taona ny miakatra. 4 taona hoe rehefa anambady, fataro tsara ny olona ho alaina vady. Aza maika fotsiny amin'ny hoe dadan'ny zareo député, manan-karena, zareo manam-bola be, niditra tao amin'ny tranony aho ay anankitelo salon an'zareo, anankitelo. Vao tonga tao za tiany mama an'zareo be mihitsy tiany mama gâteau, pizza. Ny mpanampy eo amin'zareo tonga dia 5 tsara. Fa i Angelo tsy manao raha mihitsy, miadana be mihitsy ry Angelo, tsy manao raha. Ahita lozy ianao orina ranabavy, tsy manao raha. Izy hoa mivaly maraina hoanao vao mifo, dia vao mifo izy tonga dia anolorana pain beurré, pain au fromage, dia tonga dia tsisy ninina hoa fa tonga dia milama. Izy ary hoa tsy mahay mipasoka. Rahalahy, fataro iza ny olona ka alainao vady. Faly fotsiny ianao hoe zanaky ny mpanana, nefa tsy mahay mandrehatra afokasika, tsy mahay mampirehatra afo, tsy mahay mipasoka, tsisy nininina ainy. Ahita raraha ianao dada ao arina kely ao, satria savoritaka ambony ambany mifandrina, vilitsy misasy, miponjaza kely etsy. Izy amin'io tsy mahay manasa zazy. Ianao daholo dadany ianao an'izany. Hakamona, inona hoe? Hakamona. Ny hakamona dia izao: fahavalo ny vision, fahavalo ny nofinofinao. Ny olona kamo maniry fa tsy mba mahazo. Fa ianao ho mieritreritra fa io zanaky mimpanana io hoe foana ny dadany sy ny mamany. Ianao ho mieritreritra fa io zanaky mimpanaka reny io miatanora ny dadany sy ny mamany, fa nareo ny miantitra. Dia ho toloram-potsiny aho ho avy ny fotoana ny dadany sy ny mamany miantitra. Ianao miatanora, ho avy ny fotoana mety ho fatiny ray aman-dreniny, ianao zatra ny toloram-potsiny. Zatra ny toloram-potsiny, tsy mahay mitady vola, tsy mahay mamaha olana, tsy mahay mikarama, tsy mahay manasa zaza, tsy mahay maninona. Fa izao dada sy mama, mba misy 50 000 kely ana, mba mio 1 million kely any dada sy mama, mila an'izao kely ndray a, mila 5 million, mila 20 million. Tsy eo tony dada sy mama, aiza ianao ny akavola? Tsy maintsy sy mamorona asy. Ianao nefa tsy zatra ny asy, ianao tsy zatra ny tady vola, tsy zatra ny karama, tsy zatra nanao raha. Eo nareo mivady ny raisiny ho tavela io. Tsisy nininina ainareo akoatra ny mangataka
tsy mahay mitatana orinasy, tsy mahay mitatana ninina. Inona ny zavatra hitranga na dia zay kely anananao ary hosotomina aminao. Ary zany daholo ny akamaroany zanaka mpanankarena ka zatra ny toloram-potsiny. Raha voatseotsony ny ray aman-dreniny 4 afarany dia laza sisa reny ane zanaky ny mpanankarena, reny ane ny mpanankarena indrindra taty Ambohidahy, reny nanankarena, reny tsy ny teafindalitra, reny zanaky rianina telo menada fotsiny izy, reny jerena tsisy ninona tsony mandeha ditongotra miaraka amin'ny tena mampalahelo. Nefa taloha tomobile firy, Volkswagen, camion, 4x4 ananana daholo ny karazana tomobile, fa raha vao matatatsy niny verina 4 nijerena ny ray anefany le zanaky ny olona sahirana sy mahantra tetsy, le efa zatra niady tamin'ny fiainana, le niady tamin'ny mafy fiainana, efa zatra nitady vola, zatra nanao raharaha, niala tamin'ny akamona, tsy kamokamo zany, nanana fahazotona. Ianao nanambady nifidy an'le hoe reto ny zanaky mimpanana, ndao alaina nefa zanaky mimpanana kamo velona. Itsy indray le zanaky ny olona sahirakirana, nefa zanaky ny olona sahirana vonina iazakazaka tsara amin'ny fiainana, vonina iazakazaka tsara amin'ny fiainana. Tovy aleloia mafy zany. Vonina ninona mazavany voafanika ianao ny zanaky mimpanana nalenao nampisafidiana zany le teo aloha. Iza re mimpanana sany sahirana, dozy izy koa moa le ray aman-dreny vendrana biatsy, zanaky ny mpanana kia nefa le tsy vonina iadikady. Afaka fotoana foy ianao miamtotongana satria kamo velona zatra toloram-potsiny, tsy maintsy faharavana. Le zanaky ny olona sahirana nefany zatra niady nanomboka niakatra amin'ny fiainana, 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 niakatra amin'ny fiainana. Tovy aleluia. Afaka 10 taona, 15 taona dia hitanao ny mahasamihafa ny olona kamo sy ny mazoto. Mahasamihafa ny olona kamo velona sy ny olona manina hoe, satria kamo velona io iverina ambanin'ny zéro, fa rehetra olona sahirana nanana fahazotona miakatra miakatra, mifamadika io toeran'io, mifamadika io toeran'io. Tovy aleloia mafy be zany. Mazava sa tsy mazava? Ny secret amin'ny fiainana tsy mahazo kamokamo zany. Teneniny eo anilanao, secret amin'ny fiainana tsy mahazo kamokamo zany hoe. Mila miazakazaka. Na zanaky mimpanankarena renao tonga eto, aza manaiky toloram-potsiny zany, mianara mianatra raharaha, mianatra manao zavatra, mianatra mihetsiketsika. Tovy amenina mafy zany. Davida dia olona mihetsiketsika, zatra mpamahaolana, tany izy mpiandrondro tany, nanana fahazotona, mihetsiketsika, miady amin'ny liona, miady amin'ny bera, mihetsiketsika. Ianonareo ry tanora, sady ataovy ny fianarana no ataovy ny fivavahana, fa mihetsiketsika koa amin'ny fiainana. Teneniny eo anilanao, mihetsiketsika amin'ny fiainana. Eno zao lazaka sao, menara manamboatra bombo voanjo, menara manamboatra pistasy, menara manamboatra ny reny le inona le voanjo le fosony reny, voandalana kely reny, menara manamboatra pizza, menara manamboatra yaourt, menara manamboatra mahandro sakafo, menara manamboatra zavatra be dia be, menara mécanicien. Rehefa maty ny moto anao dia aza miteny fotsiny ohatrina manamboatra ny bon amboary ohatriny, fa rehefa manamboatra le mécanicien dia mba eo koa ianao mba mijery ahoana ny fanaovana azy. Dia rehefa tonga any an-trano maty ny moto dia ndana kitikitiana mbolo faty any ary, mety arakaraky ny kitikitianao azy dia vao maika maty, fa izy vao maika maty iny tsy faty antoka ho anao fa tombotsoa anao, satria nomboka hita ianao hoe inona ny nahafaty azy. Menara manamboatra moto,
ao anatin'ny fikirakiranao zavatra be dia be, mianara ordinateur, mianara informatique, mianara zay zavatra tokony atao. Fa arakaraky ny kitikitianao zavatra be dia be no atongavanao any amin'ny tanjona misy anao, atongavanao amin'ny tanjona misy anao. Ataovy alleloia. Fa raka mivelona lava ao ianao, maty ny ordinateur avela faty ao, maty ny saka avelao faty ao, maty ny hafa avelao faty ao, ianao no faty farany eo. Mba mihetsiketsika, tenenao ny ilanao mila mihetsiketsika. Ataovy alleloia mafy zany. Na manan-karena raha ny ray aman-dreny ka manam-bola, na manan-katao aza manaiky toloram-potsiny. Za ndray dada sineny aloha mba hihetsiketsika hoe aleo mba hanao zavatra, aleo mba hikarokaroka, aleo mba hanao raharaha. Ataovy alleloia mafy, alleloia mafy, alleloia mafy. Ny fiainana nge ho tsy vita ny toloram-potsiny io e. Mikarokaroa. Hitanareo reny gastro pizza reny, zao ny tantaran'izy io. Mba tantara kely afa reny moa zao mba fantaritsika. Mpiasam-bazaha izy, inona hoe de mpanao lakozy, mpanao lakozy am-bazaha tao, cuisinier. Fa inona netsiketsika izy tateo arina, netudeny le pizza. De nanomboka nanao pizza manokana izy, de nanomboka varobarotra pizza tsotsotra. De nitariny, de nanokatra point de vente na gastro pizza anankiray matanjatanjaka. De nandeha, de nitariny glace, nitariny jus, nitariny tacos, nitariny sandwich kebab, nitariny misao, nitariny lasopy. Zao izy anisany manana orinasa manerana Madagasikara, ary matanjaka amina miliara. Ataovy alleloia mafy zany. Tsisy zavatra de tena nianarany. Tatio arina izy vao nianatra hoe nampitombo fahaizany, fa tsy nianatra fotsiny izy aloha fa le kely nananany ny etsehany. Ahoana nanitarana an'ity de ny nanarana tao. Ry tanora malala, mianara manamboatra pistasy, mianara teny zao, sady mianatra ianao ke manana avantage hoe manana ray aman-dreny mbola mamelona. Mianara manamboatra lasary manga, ataovy eo anaty sachet, de asivy soratra hoe lasary manga manitra. Asivy numéro téléphone, ataovy amin'le tena le tena itiavan'ny olona azy tiara mihitsy, ataovy eo anaty sachet. De ianao mandeha mianatra classe de terminal, fa manakaraman'le manodidina, danonareo mivarotra an'reto orinasako reto. Ataovy alleloia mafy zany. De manakaraman'le kizikisy tsy mananaso reo, varotra lasary manga, iny tsy mety masiso. Ataovy eo anaty sachet tsara, ataovy amin'ny tena ambaly eo tsara, asina soratra kely en couleur kely. Alleluia. De hozy ana iza ver pasteur tsy ronjato ny tombony zany. Izay mahatoky amin'ny kely mpanapaka n'inona, fa mifanahany kamo le hoe ny aloha tonga de miliara, ny aloha tonga de miliara, ny tonga de bizina miliara. Akamona velona zany. Ndana miainga amin'ny kely. Ataovy alleloia mafy. Manamboatra croquette, manamboara croquette, manamboara chips, aparitaka moramora eny. Ozy ianao hoe meza ny dadanay sy mamanay fotsiny, fa ny any dadanay sy mamanay 10 millions par jour, ny ana pasteur ray alina isan'andro, efa zava-dehibe. Tsotra le antony, tsy question ana vola, fa question ana akamona. Miady amin'ny akamona, mila manetsika an'izay anananao ianao, na tsisy tombony ary. Maninona hoe tsy resaka vola, fa manetsika saina, manetsika vatana, manetsika famezam-pahasoavana. Ary namaty antoko ary tsy maninona, fa ny zava-dehibe aloha de ny hoe naninona ianao, nietsika ianao.
miala amin'ny akamona fa tsy zatsa tolora-potsiny dia eo aminao mambody ny ordinateur sy ny telefônina ao an-trano dia lany ny mega mama ame 5 000 any aloha mba hivitanako mega misy namana tsy maintsy angataka 5 000 lava dia io ndray dia telefôny telefôny ahoana le poésie ny ranabavy teo le snap ny anarany reny ina slama aiza mokiny poésie ny anarany reny ny aminay aloha taloha slama ndray zany izy am'izao tavy aleloia mafy zany za tsy miteny hoe lasa mpivary boanjo ianao tsy zay ny teniko za tsy miteny hoe lasa mpivarotra sipsy ianao dia fanambaninanao zany fa mianga manao zavatra miady amin'ny akamona miady amin'inona hoe zavady manamboara clarinette manana frizidera ao an-trano manamboara yaourta boara misy zavatra mila enganao hanao zavatra inona aloha ny engako inona ny zavatra vitako inona ny zavatra haiko miainga amin'io ah tena pozina ho atsika malagasy ianonareo tsara ny tanora malagasy sy ny tanora atao amintsika eto Madagasikara dia nozary ny frantsay ilanjalanja dossier zarina ilanja inona hoe iny milanja dossier baizibaizy kely ty pastera mety ao tanana fa andeha angataka asa atsy amin'ny karano atsy amin'ny sono ty tsofirano pastera fa maninona ianao no andeha hitady asa atsy amin'ny karano sonompanaka reny fa maninona ianao dia ilanjalanja dossier fa maninona raha ianao patron izy izy maniry anao patron maniry anao patron tavy aleloia dia mizara dia ny androany anao zavatra ataovy aleloia mianara mamboly mambole sosiety eo tokotaninareo mianara aloha mamboly dia ho hitanao ny tombony vokatra ny sosiety dia amidio ambavahady ozy ianao hoe imezany ao an-trano fotsiny any aridada pastery sosiety ndahana aloha manao zavatra ny ao an-trano mety mahazo 20 millions isan'andro sosiety amidinao mety 5 000 francs fa efa zava-dehibe ny hoe mba napidiboly ianao mba nanao za olo io dia angataka dia mba efa naninony napiditra mianara mamboly fa mihitatra io fambolena io raha ny eto Madagasikara ny seampiariana ilaina eto mamboly sy miopy tsika tsy mbola afaka ifaninana ny any ivelany malalaka ny tany eto Madagasikara mianatra mamboly ianao amina zavatra kely eo tokotany mihitatra ny sainao amboly amina hektara am'izay orina kely ao tovy aleloia mafy iopy amina hektara orina kely eo fa iza milaza aminao fa olona mahantra ny mpamboly sy mpiopy misy olona be da be fantatro mahitsy ao mpiopy akoho fa miliardera daholy menara miopy akoho na dia akoho anaky 5 aloha mazava sa tsy mazava inona ny tanjony miala amin'inona hoe azavady avy areny mafy miala amin'inona hoe le akamona le hoe avaly maraina voa mifo tsisy nininona atao mianara manao zavatra miala amin'ny akamona fa io fa avalon'ny tanora io tsy marala fa tsy telefôna sy Facebook eo ho maniny ho avinao manaova zavatra ndana miopy akoho gasy maka ny atodiny isan'andro anao dia mikarakara azy le mikotrika dia iny ianao manananina kely miangy amin'iny ianao mihitatra ho ampitomboky 20 reto akohoko reto ho ampitomboky 100 ho ampitomboky 10 mandray vola ao arina kely eo anao manana piasa manjatony dia ianao no lasa grossiste tamin'ny zavatra retsaretra tovy amen rehefa mahazo gote aza tendakaniny angoniny vola dia andana mividy akolasy akoho vavy aloha raha manontany anao papanao sy mamanao ataondrininy io iainga ary dada sy mama hoe tovy aleloia
vao manatody io dia efa vola zay ozy anao inona koa zay atodina eninjato goteako ary 15 000 aleo mahitanao mahazo an'iny eninjato iny tamin'ny heriponao tamin'ny fahazotonao vokatry ny fisasaranao toy zay mahazo gotena 15 000 25 000 mena gratuit fotsiny iny misy lanjany kokoa eo anatren'Andriamanitra ary raha manomana no avinao ianao dia tsy le gotena 25 000 misy valeurany fa le atodina eninjato misy valeur tavy alleluia mafy izy izy maray za fampianarana zany alleluia noho izany fataro tsara indrindraindrindra raha zanaka olona manakatao ianao tandremo midonanaka tandremo miandro toloram-potsiny fa pozinao anao ny toloram-potsiny amen fa efatry sorate eo anatin'ny kahier mitady information mitady ino hoe mitady vaovao mitady information Samuel voalohany toko fafito amby folo andiny fa 5 ianao tsara ary ny lehilahy amin'ny Israely teo Israely efa hitanareo va lehilahy miakatra io iaka ny Israely no iakarany koa izay lehilahy mahafaty an'io dia ho ataon'ny mpanjaka manan-karem-behivavy ary dia omeny azy koa ny zanany vavy ho vadiny sady tsy hampandoaviketra amin'ny Israely ny taranadrainy ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty an'io Filistina io ka mahafatondro mason'ny Israely fa zino no namoy Filistina tsy mifora io no iaika ny miaramila an'Andriamanitra velona ary ny olona namaly hoe izany ka izany no atao amin'izay lehilahy mahafaty azy verenako ny 420 ary hoy Davida tamin'ny olona teo anilany ahoana hoy izy ahoana sy ahoana nge no atao amin'izay lehilahy mahafaty an'ny Filistina ka mahafatondro mason'ny Israely ahoana le fantaniana no atao amin'izay lehilahy mahafaty an'ny Filistina io ka mahafatondro mason'ny Israely jerenareo ny toetrany Davida i Davida dia nitady information nitady inona hoe zay moa filaza azy amin'ny teny vazaha zay ngamba ny azahoana azy fa le amin'ny teny gasy inona ny dikan'izany tady vaovao ve nikarokaroka zay teny nitahina zay nikarokaroka Davida nandeha ny resaka zay lehilahy mahafaty an'io Goliaty io nene ka mahafatondro mason'ny Israely omeny mpanjaka azy ny zanany vavy ho vadiny dia ataon'ny mpanjaka manan-karem-behivavy koa ny taranadrainy izy ary tsy hampandoaviketra ny tarainy adrainy ahoana hoy Davida ahoana sy ahoana fa tena ahoana ny atao zay raha azafady raha ohatrany tsy haiko tsara fa ahoana marina ve zany ahoana sy ahoana dia nakatsindray izy ahoana naka inona izy information dia ny mbola tanora ianao dia aoka hikarokaroka maka information tovy amainina mafy aza midonana aka fahatany rehefa resy ny akamona ndana maka information inona tsara mibizina mandeha am'izao ahoana dia ahoana ny fanaovana an'izy ahoana resaka bizina telefona dia aiza lizy ny alaina ny Chine dia ahoana dia hoe ohatrina frais maka information tsy milanja dossier
hitady asa fa maka inona maka information. Ahoana tsara le informatika dia ahoana zany ny anaovana lizy, dia ahoana zany ny fanaovana le publication Facebook, rehefa ohatra zany dia ahoana ny fanaovana le vente en ligne, ahoana tsara ny tena fandeha le vente en ligne. Maka information fa tsy midona anaka fotsiny. Zay zavatra mandeha rehetra zay inona hoe ahoana ny fanaovana azy. Mba maka information momba ny fivarotana quincaillerie, fivarotana momba ny vary, maka information momba ny grossiste tsaramaso, aiza tsara ny lalana makasika an'izany, aiza hoe ny tsaramaso na le dia aiza ny momba ny zaridaina jardinier, ahoana tsara ny fanaovana an'ireo, aiza ny voninkazo nalaina dia amidy ohatrinona, zavatra tsotra angeny fiainany. Zay zavatra mandeha alaina information, inona daholo ny asa mandeha, dia ahoana ny fanaovana azy, ahoana ny fiangana. Maka information relahy. Ahoana ny fivarotana tomobile, bizina tomobile. Maka information dia mijery hoe aiza ny fandrika sao dia misy fandrika. Mazava sa tsy mazava? Taovy aleloia mafy. Fantarareo secret pasteurité-na amin'ny resaka fiangonana. Pasteurité-na tsy nianatra tany amin'ny faculté en théologie. Za tsy nianatra pasteur. Za tsy nianatra ny toriteny. Fa secret pasteurité mpitrandraka information. Taovy aleloia mafy. Lasa makatsy amin'ny Jesosy mamonjy. Ahoana ny fanaovan'ny Daoda azy? Jereko tsara ny paozin'ny Daoda. Manoatra ny Daoda koa raha zany. Lasa indray makatsy amin'ny Hébreu, fa mandroso ny Hébreu. Maka inona? Hitako daholo ny fanaovan'ny pasteur Joselin azy. Ohatrany mody miangolangolo izany. Mody miangolangolo dady zany ma. Sady asiny micro eo amin'ny clavier. Jerevo ny sariko taloha tamin'ny vao nanomboka nanokatra fiangonana, nanokatra vaon'oloko izay tsy ry pasteur Tovireny tamin'ny 1998-97. Fa manao pause ny pasteur, za moa sady mahay miteny clavier kely ihany amin'le teny tsy dia hoe makaiza fa seka micro ko eo anoloko. Taovy aleloia mafy za. Ozy alaiko tahaka fotsiny zay ataony oranga io. Dia mitoriteny izy. Ieniko amin'ny Hébreu daholo ny toriteny. Tonga dia angalaiko tahaka daholo. Tonga dia lefako ary amin'ny anako. Aleloia. Taty orina indray nandroso be indray ny apokalypsy. Pasteur Mayol. Fa inona ho any ampianarin'ny ty pasteur Mayol ty? Trandrako. Aleloia. Ahoana koa ny ataony? Dia zay fampianarana ataony ihany. Izy mampianatra androany, dia nitetarain'iny androany, avoaka korapitso. Aleloia. Dia zay nalaza rehetrarehetra. Nalaiko tahaka, za koa tsy menatra mangala tahaka. Ataovy aleloia. Taovy aleloia. Taovy aleloia. Maka information. Ahoana ny mampandroso ny atsy, inona ny mampandeha ny atsy, ahoana ny mampandeha ny ery. Ty resaka délivrance ty, tsisy naiza délivrance tany. Ny FKFM ino moa ny anandrareo, Église universelle tamin'izany ny anarany. Izy nanao délivrance voalohany. Dia nalaza be mihitsy hoe misy délivrance, tena andeha trandrako zany aho fa tsy taraky amin'izany aho. Trandrako, ataovy aleloia. Izy tavela dada ny azakazaka ny alobe any. Ataovy aleloia. Jerevako hatramin'ny canal antenne parabolique ao, misy an'ilay Tibi Joshua, misy le mpanao délivrance prophète ianarako. Teneniny eo anilanao, aiza izy zao hoe sy fitehaka mafy zany. Inona ny zavatra mitranga? Inona ny zavatra mitranga? Ny apokalypsy tavela amile anazy. Jesosy mamonjy tavela amile anazy. Ny anina tavela amile anazy. Ny ary tavela amile anazy.
le tsaratsara tany am'zareo natambatry tato daholo. Tamy alleluia. De hainao nareo zay te hinana misao ary efa misy misao ato. Raha te hinana lasopy tongotromby izy ary efa misy inato. Raha te hinana pizza izy ary misy inato. Tavy alleluia mafy zay. Maka iny tenim-bola tanora mitrandraka. Hitanareo reo orinasa matanjaka reo, jereo inona ny nampatanjaka azy. Mihetsiketsika den'izao hoe mitrandraka, maka information, manatsara an'izay kely ananana, zay zavaraky kely. Ohatra hoe efa nanao yaourt ianao, araka le teniko teo, atsarao, maka information, ahoana ny fanatsarana ny yaourt. Raha efa nanamboatra pizza ianao na vita, inona mahatsara ny pizza atsy, inona ny atsy, zay fahatsarana rehetrarehetrany, atsaraiko ny aha. Maka information. I Davida ny secretany tena anontany, ahoana sy ahoana nge ny atao afatondromason'ny Israely, de ahoana ny atao am'izay olona, naka information, inona daholo ny lalakale. De ny mbola tanora aza zatra mitady lanjalanja dossier. Ilanjalanja dossier hitady asa ry maneke ho lasa patron anao manomboka androany. Ianao ny tompona orinasa, ianao ny PDG, ianao ny directeur général. Raha mino manaova menina mafy. Ianoy ohatra ho anareo mianatra langa, mba efa mahay miteny anglisy kely sy teny frantsay kely, io fotsiny trandrahany, io trandrahana. Hainareo zany spoken English iny lenary zany. Spoken English moa zany. Speaking English. Spoken. Mahanta sa manankareny reny. Teneno raga. Reko zany. Inona nefa mba ananana. Teny inona. Teny English. Fa izy ny trandraka. Nisy zalahy kely zay tato na mpianatra anay. Mirado zay. Izy ny tompon'ilay FLT inona English iny. FLT zay iny. Zay ny mpianatra iny voalohany fa za tsy nentina hay mihitsy hatramin'ny farany. Tsy lasa fananiany fotsiny sisa tao. Na mpianatra na tato amin'ny birao tato. Na mpianatra na Pasteur Tovo, Pasteur René, Pasteur izy daholo. Pasteur zay nampianarana tao fa hoe hianatra anglais zany fa andeha lavitra. De natsony izy hoe ampianaro ato zay. Tsisy nininona tadidiko, tsisy nininona hainy Pasteur René. Akoatrany hoe Ganabioro hoe. Tadidiko tsara mihitsy. Mianatra zao zay ry Pasteur René, ry Pasteur Tovo, tatsy amin'ny brokely ny Pasteur Berfon tatsy ambandrena. Le Ganabi tsy haiko midika le teny Ganabioro hoe ohatry zay le teneniny. De ozy izy Pasteur René sady nakombo ny Cayenne, zay le Ganabe zay. Zay le Ganabe zay ozy izy Pasteur sady nakombo ny Cayenne lasa izy nandeha. Tsy nianatra tsony izy hatramin'ny androany. Za koa tsisy nininako. Ny antadidiko de hoe l'air mikokosavy menerimaom. Zay tadidiko. Fa inona ny zavatra mitranga am'le zalahy. Tsy netikivy izy. Mitrandrany foana le anglais. Mitrandrany nefa izy tsy de tena hoe mahay mampianatra. Tena manany fanany ihany ho asisy. Resaka eo zany isaky ny tonga izy. Inona ny ray midika an'izao hoe ohatrany voky be ahy zany de ohatrany tena reraka. Fanany ihany ho asisy. Tsisy nininona voaray. Fa inona ny zavatra nafinaritra an'le raharaha. Tsy nanan-kivy izy. Zao izy manana institut matanjaka be. Mamoaka mpianatra izy tonga de enjato. Amin'ny 1 million mahery, 1,7 million ny écolage.
mitrandraka. Misy rahalahy zay ihany mpampianatra gitara any anaty Facebook any, mpitendry gitara teto amintsika tato ranom gitara io no mitrandrahany. So izy manana client firy, vao mitendry izy amin'ny Facebook tonga dia amin'arivo ny ray manaraka azy ary azahoany vola. Misy anabavy kely zay tamintsika ato hitako any amin'ny internet amin'ny Facebook ao mampianatra anglais, tonga dia amina trandrao makafa information. Raha mba efa mahay miteny anglisy ianao manana tanjona, andeha hanangana sekoly aho momba miteny anglisy ataovy aleloia. Inona ny atao? Ampianaro reo reo olona donto velona akaiky ny tanàna anareo reo, reo le donto velona tsy mahay nininireo. Reo manko tsy mahay hoe tena mbola tsy mahay se dia indray nisy zavatra kely fotsiny ny ay fandana aloha reo ampianaro dia aza sina écolage, aza sina ina hoe fa tsy hoe vo anomboka koa tonga dia mizesta hoe ny 1 million nefa siary mbola tsy mahay nininina akory. Fa reo aloha ampianarina sy zavatra kely ay mazava sa tsy mazava dia zay fonareo na 200 na 5 000 hoe eo aloha anao mianatra manina hoe dia sady mianatra mampianatra no mitrandraka ary amin'ny ahoana ny fampianarana ary amin'ny spokiny, maka information zao ny tena fomba méthode-ny ao, fomba fampianarana ahoana ny ary amin'ny eli, ahoana ny atsy amin'ny iza le malaza ery akaikin'ny etitiaide ery ambany dia ery misy le ina kinela, ahoana ny fomba fampianarana kinela, ahoana maka information atambatra daholo eo aminao. Dia misy fotoana amin'izay manao publicité amin'ny Facebook, ahoana ny atao manao publicité ny TV plus mba hangengezangezana. Zany dia ny mbola tanora dia mila mitrandraka an'izany, dia miainga amin'ny kely. Ahoana hoe zany mahatonga na miteny hoe mampianara amin'ilay olona donto velona tanàna tsy mahay anglais tsy mahay finao sy ninina dia mbo eo aloha anao mianatra. Mazava sa tsy mazava zay? Mazava ve oa? Maka information manino hoe izy izy maratsara za fampianarana zany dia izy koa vonina mpiatra an'izany amaraparana manaraka amara fafiry zao fafiry hoe fadimy mila mahataty tsikera maninona hoe ovakitsika eo amin'ny 9:20. Samuel voalohany toko 7:20. Ary Eliaba zokony nandre azy niteny tamin'ny olona nanino hoe dia nirehatra tamin'ny Davida ny fahatezerany ka hoy izy nahoana ianao ny midiny ety ary amin'iza moa no namelanao an'ireny ondry vitsy ireny any anefitry fantatry ny avinavinao sy ny faratsy ny fonao fa izany ady no idinanao ety. Ary hoe Davida moa maninona azaho hoe mba miteny aho ka nahoana moa ataovy aleloia. Enonareo tsara rehefa manana tanjona ianao dia tadidio fa misy foana ny olona mpanakina, misy foana ny olona pitsikera, misy foana ny olona mpamingana. Antanio ny eo nilanao mbola ho tsara ve se hoe tenenao aminy misy foana ny mpanakina hoe ary ny olona mpanakinanao dia tsy izy akory ary tsy aiza akory fa eo anilanao eo. Aiza hoe izy io mety rahalahinao, mety fianakavianao kaiky, mety manodidina anao. Inona koa ty zavatra atao ty? Zavatra tsisy dikany io. Ohatrinona koa ny tombom-barotra azo amin'io? Zavatra kely tsisy dikany io. Nareo mba ohatra zao ihany dia hivarotra an'io, io ve ny atao? Maninona raha mba mijery zavatra lehibebe? Tsy maintsy isy olona mpanakiana, tsy maintsy isy olona pitsikera. Ary na dia anao hiditra amin'ny fanambadiana ary ianao rehefa nandinika
dia mety tsy dia niazakazaka loatra amin'ny atsara tare. Ataovy alleloia. Tsy dia niazakazaka tany amin'ny bogosité, fa olona hitanao tsara hoe ty vehivavy ty ary fampitatana amiko. Hitako ny toetsainy fa tena vehivavy tena miendrika izy. Hitako ny toe-panahiny, vehivavy tena miendrika. Izy amin'io vehivavy tsotsotra, tsy dia tena hoe tsara tare be dia manahoana. Izy koa nefa aloha tsy ratsy. Alleloia. Ohatr'izay koa le rangahanao, le tovolahy miaraka aminao, mety tsy dia metimety amin'ny dadanao, tsy metimety amin'ny rafozanao, tsy metimety amin'ny mpiraita-po aminao, fa ianao ny mahalala azy. Fa lehilahy ho lasa lavitra izy io, lehilahy ho tahiny tompo. Dia ozy ny olona tsy alao ve ankiry nalaina vady, ry bogosy tsara tare, ry zao. Ianao nefa malala fa i bogosy fa kamo velona, bogosy fa tsisy ilana azy, bogosy fa tolora-potsiny. Fa ianao ndray mahita n'itsy tovolahy itsy, tsotsotra. Ataovy alleloia. Tsotsotra, fa olona hitanao vonona hiazakazaka amin'ny fiainana, manana vision mazava tsara, ao tsara ny ara-panahy. Ho avy ny olona itsikeranao, ho avy ny olona ninona hoe ndrivy adaly, fa indrivy tsy mahita an'izao hoe insemy lavy ely ty adala, ankizy vavy bedabe araka ny vaony olo koa, iny vena alainy lavady. Ho avy ny olona itsikera, fa fataro ny vision anao, fataro ny tanjonao, aza manaiky ozongozon'olona amin'ny tanjonao. Ataovy alleloia mafy. Fataro izy io ankizy vavy io, ankizy vavy mitondranao aizy, ifampitatana aminao aizy. Fa ny olona tsy maintsy mitsikera. Eliaba dia mitsikera. Aninona ty elahy? Dia elahy mandeha any. Elahy hitako ny akamony lahy. Aty elahy ny tonatonana aty. Amin'ny zavatra ataonao io, raha vo iainga ianao misy ny tsy faly. Fa rehefa fantatrao aloha hoe io ny aingany, aza manaiky ozongozonina izy. Ataovy alleloia mafy zany. Fa ny olona tsy maintsy mitsikera, ny olona tsy maintsy anakihana. Itsika vao nanangana nyity fiangonana vaoniloko ty, izy any tsy nitsikera. Manao cinéma reny metsika devoly reny, inona koa misaron-doha hoe tondreny secte vaovao hoe be zipo rebareba be, ohatra ny anti-bavy kely daholy, fa mivavany fiangonana nanenjika reny mikombona am'izao. Taovy alleloia. Nia zay zavatra nasain'ny tompony angako dia nitoizako hatramin'ny farany. Teneno izay teneninao, lazao lazaina rizay anao, tsikerao zay tsikerainao, fa rehefa ty napetraky ny tompo miroso hatramin'ny farany. Mila mazaka tsikera, fa tsy hoe voatenenin'ny olona anao tsy mety io dia hipetraka. Tsy hoe voatenenin'ny olona anao mangina dia mangina, voatenenin'ny olona tsy mety dia ilamina. Tsy ny vavan'ny olona ny tokony arahanao, fa zay vision napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Tsy voatenenin'ny olona ianao miteny hoe tsy manjane iny e, fa nga izy raha miteny hoe tsy manja izy nga ny anambady azy, ianao ny anambady azy. Ataovy alleloia. Fantary tsara iny dada hoe matoa iny napetraky ny tompo dia iny ny tiako. Ny atsy dia le bogosy te hoe ataovy alleloia. Mety le bebe ny orony, azo aheny io. Amen. Sao anao izy nareo any amin'ny internet any, ditako vao nijerena mivady any keo maraina mihitsy, aza atao Facebook tao, aza atao minina, tena olona faran'izay ratsy iny eza, fa anamboariny zareo fa tena tolagaga mihitsy ianao hoe tena hainy tare ratsy azovaina. Taovy alleloia. Zay zao ange tsisy hojerena mihitsy taloha, sa hoana vidiro azy mba rehefa mba metimety zavatra mba aran'se fa tsy mba. Taovy alleloia mafy za. Ka zao aza manakian'ny olona zany, teneniny ao anilanao, aza manakian'ny olona zany dia hijanona hoe rehefa fantatrao io
fahalalana mizotrany amin'ny vision tanterao hatramin'ny farany. Ny ametrahany tomponao anao informatika, le olona mitsikeranao dokotera, dia ozy izy informatika io eny tsy makay zay. Izy nametrahany tompo anao dokotera, avy aloha izy anao dokotera, fa nainao nipetraka ato amin'ny informatika, ataovy hatramin'ny farany fahazamiala ono. Ataovy aleloia mafy zany. Raha napetraka ny tompo any amin'ny informatika ny sasany, ianao nasainy tompo iopy akoho, ka tsikerainy namanao ianao hoe iopy akoho ve dia mba ho aiza matatesa, fa tsy hoe efa iopy akoho ny eritreretinao, dia iny ianao miozongozondrety dia ivadika informatika, nefa tsisy nininainao zay ordinateur. Matady tsikera, tenenina eo anilanao matady tsikera hoe maninona hoe zavady jereo tsara izy dia raisy ny tanany, dia tenena izy mahatatesa tsikera hoe orakoraka aleloia be. Izy mbola ao tsara tsakany ny tanany, amaranako azy fahenina farany fanetretena. Ny manakana ny ho anao tsy ho tonga any amin'ny tanjona dia ny fireharehana. Inona manakana tsy hahatongavanao any amin'ny tanjona hoe jerena ny namaliny Davida, Samuel voalohany toko fafito ambin'ny folo andiny fahavalo amby roapolo. Zao ny tsikerany Eliaba, ary Eliaba zokony nandre azy niteny tamin'ny olona, dia nirehitra tamin'ny Davida ny fahatezerany. Ka hoy izy, nahoana ianao ny midiny ety? Ary amin'iza moa no namelanao ireny ondry vitsy ireny any anefitra? Fantatsy ny avinavinao sy ny faratsy ny fonao, fa izany ady no idinanao ety. Jereny namaliny Davida azy, fa hoy Davida, moa maninona aho zao mba miteny aho ka nahoana moa. Ataovy aleloia. Ndao mba veritsika le frazan'ny Davida, miara-mamerina veriko aloha izy a. Moa maninona aho zao mba miteny aho ka nahoana moa. Averenao zay? Avereny farany hoe asifitiaka mafy zany. Ianao nareo atoroko anareo daholo ny lakle fa ho arinan'ity fotoana androany ity, maro aminareo no tafavoaka amin'ny fomba tsy ho takatretra. Tsy miandry anao 30 taona vo lasa PDG, 20 taona ianao dia efa lasa PDG. Amen. Izy mino zany, sasa mety PDG any lasary manga, sasa PDG avondalana, sasa PDG tsy olana aloha le zany, miainga zany nge aloha sasa PDG namofakondro. Aleluia. Sasa PDG any miopy akoho anankiroa, akoho lasy vavy anankiroa ny anananao, ianao PDG andreo. Folo tale generaly ny orinasa akoho gasy mamokatry. Fa iza no milaza aminao fa manana akoho 10 alina ianao vao PDG? Misy milaza an'izany nga hoe manana akoho 10 alina vao PDG, fa na anankiroa ary lasy vavy dia efa inona ianao? PDG anao manomboka rapitso. Taovy aleloia mafy. Fa izao mihitatry dia mihitatry dia mihitatra tsikelikely. Hitako tany amin'ny Facebook tany nisy lehilahy anankiray zay ao Afrika ao, mivarotra ovy amin'ny kilao. Mivarotra inona hoe? Raha fijery an'izany dia hoe olona mahantra velona.
Brety nentin'le raha namana mivarotra ovy Brety. Fa taty aoriana izy ny lasa miliardera ao Afrika ao amin'ny resaka orinasana ovy. Asiviteka mafy zany. Mpanamboatra chips, mpivarotra ovy angro, zay resaka manodidina ny ovy ngarainy ny tompo. Miainga amin'ny kely dia lasa mpanapaka ninona. Ka nareo raha miteny hoe manao pistasy, PDG ana lasary manga, dia aza eritseretinao fa zavatra maivana zany. Inona ny angany Ravalomanana? Varotra inona? Varotra inona? Avy eo ny orinasa ny lasa orinasa inona? Tiako natanjaka zany sa tsy natanjaka? Ka raha miteny anareo aho hoe varotra mofo akondro, dia aza ozina paster azy ambaniny zay. Inona véhicule voalohany ananan'ny Ravalomanana? Inona véhicule voalohany? Inona hoe? Bisikileta. Taty aoriana izy nanana camion amanjatony. Niainga tamin'inona? Bisikileta. Dia mivarotra ronono. Ka raha miteny anareo hoe PDG nareo fa mivarotra yaourt kely sy pizza kely, dia ho tanteraka zany fa ho lasa miliardera ao aoriana kely eo. Tavy haleluya. Teny sady mitsangana ianao no miteny hoe ho lasa miliardera ihany. Haleluya. Marza ho place. Amen. Hoy ny voalazan'ny Baiboly eo amin'ny ohabolana 18. Ohabolana 18:12 hoy izy: ny frère ihany foniny olona mialohan'ny fahasimbana, fa ny fanetsetena kosa mialohan'ny voninahitra. Ny frère ihany foniny olona mialohan'ny inona hoe? Fa ny fanetsetena kosa mialohan'ny inona? Voninahitra. Anisan'ny manakana ny vision anao, manapotika ny nofinofinao ny frère ihany. Jereny fahamaliny Davida: mo maninona koa ry azaho hoe mba miteny azoko maninona? Teny amprère aza sa mpanetsetena? Amprère ana sa mpanetsetena? Eto manoro-hevitra anareo raha lasena bavy, manombo manetsetena. Ho lasa PDG anao, lasa olona ambony anao, fa miainga amin'inona ho azafady? Fanetsetena. Inona ny dikany hoe fanetsetena? Na dia zanaka mpanan-karena renao, aza mbola mitady olona nampy anao aloha, ianao no mikopa-kafo, menara manendy ho frity. Zany inge ny afetsen'ny vazaha, ary tsy ndriko ombenombe zany zany ny afetsen'ny vazaha. Hitanareo le hoe pomme frite io, inona hoe? Io pomme frite io ne ka ovy nendasiny, ovy voaendy, fataony amin'ny teny inona? Teny frantsay. Raha ohatra ianao zao mankeny ambany tanàna ka mividy le ry amin'ny sisiny ery, dia ho izy mba hanao frity ovy frity, ary zato dia mahazo. Ndana makany amin'ny gastro, fa lio ary zato ery ambany tanàna io ovainy ny anarany pomme frity, dia asiany fofona kely fotsiny, asiany ina hoe 3 arivo vao mahazo, 4 arivo, 5 arivo vao mahazo. Marina sa tsy marina zay? Fa mila mianatra manetsy tena aloha, miainga mikopa-kafo, mianatra manendy, mianatra mananonanina, mianatra miosona mihitsy. Fa raha vao makirehare dia efa tsy tavavoaka. Ny frère ana ny fahavalo ny fisandratana. Ny frère ana ny fahavalo ny fisandratana. Aza makibotsimbotsiny rehefa manao zavatra
andana mihitsy aloha miosina ndana maninona zavaty ny mamaky any olona manko tonga de mibotsiny ianao lasa PDG ianao lasa milliardaire fa melohany atongavanao mila maninona manetsy tena za de mijoro vavolombelona anareo fiainako foana paster etyna raha tonga eto amin'ny tanany ty micro ty eto amin'ty pilipility izara lahy no nitaona bafle izany no nitaona seza zany mamafakabone zany mamafatrano-piangonana zany manrafitra zany manao zany mametaka sonao rehefa tonga avy any am-piangonana am'zao zany ny any fiainako taloha rehefa nanangana fiangonana mibata bafle mitona sonao milolo émetteur mikarakara ianao mihitsy ny miosiny aizy mba alefaso kely izy teo aizy zany manao délivrance avy reny kely zany nanamboatra ny bafle io aiza ny bafle teo reo ry paster Odon mahikely io matavolo aloha hitaniavany dolo e paster Odon io paster ertiny io jerevy mibafle anay hitanareo tsara izy sa tsy hitanareo miainga tamin'inony fanetretena am'izao paster etyna rehefa mbo mitsofoka eto tonga de mitana micro fotsiny taovy alleloia tsy fiteaka am'afo zany teneny ny eolilanao aza make tonga de hitana micro fotsiny hoe dana mibata bafle hoe bata 16 payons prieny hoe mila mipaye prix mazava sa tsy mazava zany zany andro rajoel zany inona ny andoha zany teneny mafy DJ fa tsy tonga de inona fa tsy tonga de président fa niainga tamikely araky ny fitantarany ny parcourny 7 taona izy nefa nanana ny orinasiny ary tsy netehitra tamin'ny ray aman-dreniny zay vo lasa filoam-pirenena hainao zany DJ zany papandy pilalokapila mangirana lefa mandeha ny balina de izy lefa nanana fa miakatsakatsy eny de nitrandrahany de nitady izy de tateorina nanangana an'ireny le panneau publicitaire le eny amin'ny arabe reny nitsandrahany any miainga amin'ny kely fa manetsy tena mila manetsy tena zay foana ny teneniko tsy hoe miaingitsaingy sa hoe zara tsy mahavita saika ny atsika manko zany ndraindray mianina atsika tsy mety zany tonga de miosina mihitsy rahalahy aza makavady an'ireny le vehivavy miaingitsaika antsiro reny raha sanatry mikakazo zanakareo rinao ianao ny amafazy fa io tsy anao tsy vitako ty ianao ny asainy manafazy rahalahy ka jereo reny ankizy vavy mananonany reny mazava sa tsy mazava azafady aloha fa zay a zay tena zanak'olona sahirana mihitsy zay voakarin'Andriamanitra tsikelikely ka ny lalana ny izoranay tiako izoranao mba ampiakaran'Andriamanitra anao amin'ny toerana misy anao manetsy tena maninona hoe
maninona hoe za zao izy zany jere koka be mihina io taiza kokoa reny sy fitehaka mafy zany voaray sa tsy voaraitsy amin'ny fampianara zany fanetsetena manetsy tena noho ny hafa ao arina kely eo anao lasa PDG fa eno tsara na dia mbola lasa PDG ary a dia mbola manetsy tena ihany rehefa lasa olona ambony dia mbola maninona ihany hoe manetsy tena ihany fa ereran'ny olona ambony lasa mirehare ary raha vao mireharenao dia na tianao na tsy tianao tsy maintsy potika ianao tsy maintsy rava ianao mazava sa tsy mazava laky lefa fito farany dia marana ny toriteny tanterakitsika le 7 clé afahanao mahomby ary ho tafavoaka amen amen Samuel voalohany toko fafito amby folo amaranako azy ity no anisan'ny lehibe indrindry am'ireo lakile rehetrarehetra eo ary tena lehibe eto amin'ny andininy fahenina amby efapolo anio no hoan'ny loran'i Jehovanao eo amin'ny tanako ary amely anao aho ka hanapaka ny lohanao dia omeko ny voro manidina sy ny bibidy ny fatiny miaramila ny Filistinina anio mba ho fantatsy ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely ary ho fantatsy ny fiangonana rehetra izao fa tsy sabatra sy lefina no amin'izay Jehova fa ny Jehova ny ady ary anolotra nareo ho eo an-tananay izy anolotra nareo aiza hony avereny kely hoe anolotra an-tananay dia misy ery amin'ny andininy fahenina amby efapolo tapany farany mba ho fantatsy ny tany rehetra fa manan'Andriamanitra tokoa ny Israely mba ho fantatsy ninao ny fa maninona avereny farany fa maninona eo ny amaranako azy ny fahavalon'ny visionao fahavalon'ny tanjonao dia ny fitiavatena soraty eo zay fa fito farany ny fahavalon'ny tanjona goavana ny fahavalon'ny vision dia ny fitiavatena Davida dia tsy mba tia tena rehefa nandresy Davida dia tsy nandresy ho an'ny tenany manokana fa nandresy ho an'ny Israely ho an'ny fireneny ny voninahitra azon'ny Davida dia tsy voninahitra ho an'ny tenany fa voninahitra ho an'izy ho an'ny fireneny zany no mikendreny Davida mba ho fantatsy ny tany rehetra fa inona hozy izy manan'Andriamanitra tokoa ninona izy tsy ny tena mba ho fantatsy ny tany rehetra fa mahery zany Davida zany enjany zany Davida zany mba ho fantatsy ny tany rehetra fa zany Davida zany mpanao karateka zany kongosololo zany enjany zany raha nitifitra mipilitra zany ve nataony Davida fa ozy izy hoe mba ho fantatsy ny tany rehetra fa maninona
Davida dia niala tamin'ny fitiavatena. Raha mandresy aho i Davida dia tsy zarery mandresy, fa fandresena ho an'izy, ho an'ny Israely. Dia eo ambany eo dia ozy izy ny teniny, fa ny Jehovah niady ka nolotra anareo eo an-tananay izy. Izy tsy miteny hoe anolotra anareo eo an-tanako, fa ahoana ozy izy eo an-tanan'izy. Davida tsy mba tia tena zany. Ny lalàna atao anaty baiboly dia tsy misy olona tafavoaka rery zany, fa ny lalàna atao anaty baiboly dia miara tafavoaka ny zanak'Andriamanitra rehetra. Tavy aleloia mafy. Miara manina hoe miara tafavoaka izy. Zay ny lalàna ara zao ny tenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama: miala amin'ny taninao sy ny tanin'ny havanao ary mandehana any amin'ny tany izay asehoko anao, fa hahatonga anao ho firenena lehibe aho, sady hita ny anaranao ary ho fitahiana tokoa ianao, ary amin'ny alalanao no avereny, amin'ny alalanao no hitahinany iny firenena rehetra. Rehefa notahina i Abrahama dia tsy ho an'ny tenany fotsiny, fa ho an'izy, ho an'ny olona rehetra. Ianao ny source de bénédiction, ianao no fitahina ho an'ny rehetra. Tsy hoe anakarena fotsiny ianao, fa isy olona anakarena maro amin'inony, amin'ny alalanao. Ny dikan'izay esory ny toetsaina ory havamanana. Mila tsy tia tena, mila mijery ny hafa. Enoy, raha tia andeha lavitra ianao amin'ny orinasanao, amin'inona hoe dia zao banjinina voalohany: tsy manangana ny tia aho ampanakarena ahy, fa manangana ny tia orinasa tia aho mba hanapiko ny hafa. Izay toetsain'izay angana. Averiko ty toetsainy ty raha tia andeha lavitra. Manangana ny tia orinasako ty aho, tsy atonga na hanakarena vetivety, fa manangana ny tia aho mba hanapiko ny hafa. Raha vao zay toetsaina faharoa zay ny raisinareo hoe manangana ny tia aho hanapiko ny hafa, titsika ao anatin'ny 2 taona 3 taona ianao ho miliardera ianao, tsy mihoatra ny 3 taona ianao dia fa nanakatikatana sy avita trano. Alohan'ny mariage dia efa mahatsangana orinasa matanjaka ianao. Alohan'ny avitanao mariage, miliara eo bela tananao. Orakoraka mainina raha minao zany. Raha vao zay toetsain'izay ny anananao, le hoe manangana ny tia mba inona. Teneny mafy fa ilaiko miteny mihitsy ianao. Avereny mafarany anampiana nefa fa tsy ampanakarena. Ny toetsainy zao tontolo zao, manangana aho mba hampanakarena ahy, mba hampety ny fiainako, za sy mivady aman-janako. Fa ozy voalazan'ny Romana 12:20, miova amin'inona fahazany voazana-tsainy ary aza manaraka n'inona. Esory ny toetsainy zao tontolo zao, raha vao mitsofoka amin'ny formule ny lanitra, raha vao mieritreritra n'ity formule n'ity baiboly ty ianao ka mieritreritra ny fanampiana Andriamanitra, dia esory ny toetsainy zao tontolo zao. Miditra amin'ny toetsain'Andriamanitra, ary ny toetsain'Andriamanitra tsy ho anao, fa ianao natao ho an'ny hafa. Ianao natao fitahiana ho an'ny hafa, ianao natao mpanakarena ny hafa. Fa vetivety ianao
dia ho miliardera ianao raha zay ny toetraina. Atsangana vila ary anana zavatra be dia be. Raha vao manana toetsaina hoe manangana nytia mba hanapiako ny hafa. Ny olona manana fitiavatena egoista dia mikatona kokoa ny lohany, mikatokona kokoa ny sainy, ary tsy afaka mandeha lavitra izy raha vao hoe manana toetsaina egoisme, fitiavatena. Fa ny olona mivelatra ho amin'ny fiainan'ny hafa dia misy zany ny filazana manam-pahaizana, misy tsiranoko ao amin'ny atodohany ao izay mahatonga azy manana fahazava-tsaina mihoatra noho ny olona rehetra, ny olona mivelatra amin'ny fanampiana ny hafa. Tovy amen. Ny olona président ka lasa filoham-pirenena dia tsy ny olona rehetra raha tsy hoe nga hoe nanonga-panjakana izy, fa ny olona voafidym-bahoaka, ny olona manahoana hoe ka tena tafapetraka amin'ny fomba normal leo dia manana toetsaina hikarakara ny fiainan'olon-kafa foana aloha. Amen. Zay izy vao tafiakatra eo, fa tsy tafiakatra eo moramora foana zany izy. Manana toetsaina hijery ny hafa, hivelatra any amin'ny hafa, hanampy ny hafa. Inona ny dikan'izay teniko zay? Aza maika amin'ny vola loatra aloha sy hanango-karena. Manombo mijery ny hoe raha manangana nytia, inona ny vokatra azon'ny olon-kafa aty amiko. Zany mahatonga ana amin'ny teny teo hoe raha hanangana cours anglais, raha mpianatra korona gitara ianao na mahay clavier kely, aza maika amin'ny écolage. Manombolo mampianatra any amin'ny hoe gratuit fa participation. Dia ahoana ny fomba fampianarana mahazo tombontsoa ny hafa. Mampianatra anglais, aza maika écolage. Atao ve aloha izy azahoany tombontsoa ny hafa, tombontsoa. Fa aoriana kely ao rehefa manomboka mivelatra ianao any amin'ny hafa dia mandeha automatique io. Averiko, mandeha automatique dia lasa mitobaka any aminao fitahiana rehetrarehetra. Tovy amainina mafy raha lasena bavy. Antanio ny olona vao raha tsy tsara fa fampianarana. Amarana ko azy raha miresaka foana fiangonana vahoany olo koa, satria manko pastera tsy miresaka afa-tsy tia. Halleluja. Ny na tena zany ny toetrako. Zany mahatonga antsika ato a tsy mba manao ny roka pastera zany. Manina hoe tsy manao ny roka pastera zany tsika ny amin'ny zavatra tsy vitany, hoe tsy navitany itsy izy, tsy nahiandry izy dia roay rangava tsy silana azy a. Satria io olona rehetrarehetra io dia misy ilana azy. Alleluja. Ny pastera atao amintsika ato, nisy fotoana rehefa mivangin'ny tompo tany amin'ny faritra tany daholo ny conseil pastoral tamin'ny 2009, tany amin'ny faritany pasteur Frédéric, pasteur Odon, pasteur Tovo ary mbola efa teto ary pasteur Tovo tamin'ny 2009 mbola tany amin'ny Thomas ny pasteur Tovo, ry pasteur Bervon tany Ambatondrazaka. Nanomboka nandeha ny fiangonana teto Antananarivo dia namangin'ny tompo atsohy daholo ireo pasteur reo fito mirala reny hiangona eto Antananarivo dia miara mandray fahasoavana eto, miara mampita fahasoavana. Asivitehaka mafy raha latsena bavinana. Dia nisy olona nyteny tamiko, pastera ivangongo aninona eto daholo e. Le ivangongo eto akory tsy hoe ivangongona aninona tamin'izany fa misy programme ny tompo sy vision ngeza be mihitsy. Dia misy ny alina ihany. Avy aloha reny any pastera, avy aloha any. Non. Tsy zany ny vision ny tompo. Miaraka eto ny vision ny tompo. Alleluja. Manosika ny asan'ny tompo eto Antananarivo dia miparitaka manerana ny Madagasikara. Ho an'le tia tena dia zao. Pastera efa mandeha ny eto aloha mihitsy tsy ampidirina olona avy any. Non, tsy zany. Aloha miaraka eto dia mijery ny tombontsoa ny asan'ny tompo eto.
de miara-tahiny eto fa ataovy aleloia mafy zany enonareo tsara ny azy tomobile nananako de nyzaraiko tamina pastera tena hito pastera ty misy tomobile ty ndray mba omeko anao ty zay nananako ny zarazaraiko teny andray ny eo anilanao aizy izy zao hoe nalaza tamin'ny Facebook tamin'ny rotokom-bolana hoe manino ny pastera eritiny inona le mba izany na elo anefa narekoatra nona azo ina hoe ary nalaza izy mba naeno aniny paritakininy le samy le resaky vokatry ninny tsy fitiava aza maky amin'ny resaka vola fa mieritsereta anangana ny ty anapiko ny hafa anangana ny ty anapiko ny tsy manana azy anangana ny ty anapiko ny havako anangana ny ty anangana ny ty orinazy ty tsy ampanakariana fa anapiko an'ireo namako sahirana vao manana an'izany toetsainy zany ianao ty tsiketo vetivety de miazakazaka amin'ny fiainanao ny any Davida ny toetsaina nananany de tsy ny ampanakarena sy ny ampalaza azy fa nihitahina ny fireneny sy ny namandretsarehetra ary ny fireneny ray manontolo za tena resy laza ao arinany ty fampianarana androany ty betsaka ny tanoratsangan-javatra goava ary zao avy aloha ny olona naramaso anao ijery ny fahantranao ao anatin'ny heritaona sy tapany raha ela indrindry ahitany fisandratannao goava anomboka androany ianao anomboka androany ianao anomboka hiakatsakatra am'izay ny fiainanao reto voaray ianao ve sa tsy voaray ianao zany ny tompo any ahitahanareo iaro ny fiainanao iaro ny fahatanoranao ataovy amen iaro ny fahatanoranao alleloia ivavaka tsika rehefa avy eo ivavaka tonga de mitsangana kely azavady hoe avy reny zao Jesosy eo reko ny fampianaranao tena ty ahy ianao tena ty ahy ianao Jesosy tena mandray ahy ianao tena mandray ahy ianao voaraiko ny fampianarana voaraiko ny fampianarana afahako mandeha lavitra afahako mandeha lavitra afahako miazakazaka afahako miazakazaka voarayako zany voarayako zany voarayako voarayako zany Jesosy Jesosy tsy ho voasakana intsony tsy ho voasakana intsony miazakazaka no aviko miazakazaka miazakazaka ny fiainako rehetra miazakazaka amin'ny fiainako rehetra nanitsy ahy ianao androany nanitsy ahy ianao androany nampianatra ahy ianao androany nampianatra ahy ianao androany nanoro lalana ahy ianao noro lalana ahy ianao tsy menjera atsony a Jesosy menjera intsony tsy manakidaraboka zany tsy manakidaraboka zany tsy manakidaraboka manakidaraboka zany tsy maintsy mandresy ahy tsy maintsy mandresy taio ny fahatanorako taio ny fahatanorako arovo ny fahatanorako arovo ny fahatanorako arovo ny fahatanorako arovo ny fahatanorako ianga Jesosy ianga Jesosy andeha lavitra andeha Jesosy lavitra Jesosy voaraiko reo teboka anakifito reo ireo teboka anakifito reo izay afahako miaingy sy afahako miaingy anomana no avitra anomana no avitra tsy maintsy mandresy ahy tsy maintsy mandresy tsy maintsy mandresy tsy ahy maintsy mandresy anaraka zay lazainao anaraka zay lazainao anaraka ny teninao anaraka ny teninao misaotra tompo misaotra tompo amen amen zao a